Sehatry ny fampianarana kosa indray raha iverenantsika dia noraisy ny filoham-pirenena teny amin'ny lampam-panjakana ny avoloha ireo mpianatra mendrika afaka tamin'ny fanadinam-panjakana CEPE sy ny BEPC tao anatin'ny distrika Lalangina faritany Fianaratsoa 7 no isan'izy ireo ary solombavambaoaka voafidy tany toerana no niantoka ny dian'izy ireo. 7 isan'ireo mpianatra sangany indrindra afaka CEPE sy BEPC tamin'ny distrikan'ny Lalangina faritany Fianaratsoa ary manodidina ny 7 taona ka hatramin'ny 70 taona eo izy ireo no nentina teny amin'ny lampam-panjakana ny avoloha omaly io ary noraisy ny filoham-pirenena Rajonary Mampianina. 95 no naty ambony indrindra na moyenne azon'ireo mpianatra nanala CEPE ireo ary 10 kosa ny nanala BEPC. Mpianatra avy amin'ny CEG Sainte Clara ao Lalangina avokoa moa ireo izy ireo. Miarabanareo ary dia mamporisika anareo mba any bebe kokoa hiakatra ny kokoa zany eo amin'ny fianarana ary mitazonanareo izay mandolarina anareo zay mba voalohany anareo zay fa raha vitanareo zao zay ka mesaka anareo zany ino fomba vitanareo maro zay zavatra zay raha soa amin'izao atikazonareo eto zao ary dia misaotra ny ray aman-drenareo izay mamporisika anareo manoana anareo amin'ny fianarana misaotra ny mpanabe izay manoana anareo ary misaotra ihany koa solombavambaoaka avy any aminareo tondranareo akaty. Ny solombavambaoaka voafidy tany an-toerana dia ny solombavambaoaka Bosco izany no nitarika sy niantoka ny fitondrana ireto mpianatra ireto ho aty Antananarivo ho fankasitrahana ny ezaka vitan'izy ireo sy ho fampirisihana ihany koa. Itony voninahitra tegnanao dia matotolo haharasa amin'ity toerana ity ary izay rehetra koa mba ho avy amin'ny afony indrindra. Itony mpamarana dia faly tegnanay ary magnatoky anareo hiezaka hatranany izay resaka fianarana izay ary hanao ezaka reo bebe kokoa noho ny vita tegnanao ary mba ho tonga amin'izao toerana izao koa angambany. Nentina nanao fitsidiana araha impanazavana ny lampam-panjakana avoloha reto mpianatra ireto mialohany nanolorany filoham-pirenena fialana hetaheta sy tsakitsako azy ireo nambarany moa fa ho an'ny vahoaka rehetra ny lampam-panjakana eto avoloha ary natao isian'ny filoham-pirenena aka azo ny mpianatra tahaka azy ireo sy diana tsara. Dia izay ihany koa no anakatonantsika indray zany pejin'ny fampalalana vaovao tamin'ity takariva ity azadiny fa amin'ny rapitso alakamisy dia isy ny fivoahan'ny lalana vaovaon'ny gazety soa hitantsika ireo torohevitra maro samihafa manodidina ny fiainana andavanandro atao anampianantsika zany ao anatin'ny fiatrehana ny fiainana andavanandro dia eo amin'ny rapitso indray ny fotoana manaraka ao anatin'ny fampalalana vaovao amin'ny 7 mamendrika ny veloha mandrapitafa ho amin'izay indray ary veloma tompoko.